ary ahalala ny fitiavan'i Kristy izay mihoatra noho ny fahalalana mba hamenona anareo amin'ny fahafenoan'Andriamanitra rehetra. Efesiana 3:7-9. Fenona ho amin'ny fahafenoan'Andriamanitra. Mahafinaritra izany afatrany mifandray amin'ny afatra izay noraisintsika omaly izany dia ilay hoe taratry ny any an-danitra. Ahoana no mety hantanteraka an'izay ilay hoe taratry ny any an-danitra izay na ilay hoe hiainana sahady ny dia ny etỳ tany ny fiainana any an-danitra. Ity afatra androany ity no mahatanteraka azy dia ilay hoe fenona ho amin'ny fahafenoan'Andriamanitra. Fenona izany hoe misy zavatra izay omen'Andriamanitra anao mameno ka mba ho feno ary ho tanteraka ianao amin'izay fotoana izay. Izay mankatoa tanteraka sy tsy misy fepetra an'Andriamanitra ihany no mendrika izany hoe fonenana any an-danitra izany. Kanefa fantatr'Andriamanitra anie fa tsy ho tratrantsika mihitsy ary tsy ho feno mihitsy isika, tsy ho tanteraka noho ny fahotana sy ny fahalemena sy ny faharatsiana. Izany indrindra no mahatonga an'Andriamanitra manao ny dingana mba hahatratrarantsika ny fahafenoana sy ny fahatanterahana dia fenon'Andriamanitra amin'ny fanahy masina isika. Vatany vao manantona ny Tompo an' Jesosy ny olona anankiray ao anatin'ny fahafoanan'ny tenany, izany hoe mila foanana mihitsy aloha ny izao anatisika ao satria io no mibahana io. Dia mila esorina, mila foanana ny izao anatisika ao dia manantona an' Jesosy Kristy. Rehefa foanana izao ka vatany vao manantona an' Jesosy ny olona anankiray dia ho fenona amin'ny fanahy masina mibanga ao anatiny. Ry havana malalo, tahaka ny tavoahangy anankiray izay misy rano tapany dia mameno ny ambony, rivotra anie mameno ny ambony fa ny tapany ihany no feno rano. Fa raha tiana esorina ilay rivotra dia fenona rano ilay tavoahangy dia miala ny rivotra ao anatiny. Toy izany koa isika io. Raha tiana ho feno rano manontolo ilay tavoahangy dia mila esorina ny izao ao anaty ao. Dia fenona ny fanahin'Andriamanitra isika. Ny ten'Andriamanitra dia milaza any amin'ny filazantsara ny Jaona 1:12 manao hoe izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Inona ilay hery? Fanahy masina anie ilay hery. Izay rehetra nandray an' Jesosy, izay rehetra manaiky an' Jesosy, izay manantona an' Jesosy dia omeny Jesosy hery dia tsy inona fa ny fanahy masina ka tonga zanak'Andriamanitra izy. Izay ilay hoe fenona ho amin'ny fahafenoan'Andriamanitra isika. Tsy misy fetra ny fiainana mandrakizay. Fo ihany ny fiainantsika eto amin'ity tany ity, ry havana malala, fo ihany. Indraindray tsika dia mirehirehiny amin'ny fiainana eto amin'ity tany ity fa tsy misy dikany tsinitsinina ny fiainana eto amin'ity tany ity raha oharina amin'ny mandrakizay izay oman'Andriamanitra antsika anie. Tena tsinitsinina. Fa dia izao aza andeha ho araraotina ny fotoana na ny taona ihany koa izay omen'Andriamanitra anao eto amin'ity tany ity mba handraisana an'izany fanahy masina izany ka mba ho feno ianao, ho feno eo anatrehan'Andriamanitra. Ny Filipianina 1:1-2 moa dia miteny ny apôstôly Paoly hoe Kristy no antony ahavelomako sisa. Zay. Niala tanteraka
ny izao tao anatin'ny apôstôly Paoly niala tsisy tsony dia nofenoina any Kristy. De hozy izy hoe Kristy no antony ahavelomako. Kristy no antony ahavelomako. Ary miteny mihitsy moa izy apôstôly Paoly ihany io hoe vohomby miaraka amin'ny Kristy eo amin'ny hazo fijaliana aho izy. Tsy izao tsony velona, tsy le izao tsony velona ao anatiny, fa Kristy no velona ato anatiko izy. Ry havana malalo, tena tiako ary faniriako ihany koa raha mba ho tanteraka amintsika izany teny apôstôly Paoly zany. Tsy izao tsika intsony no velona sy anjaka ameno ny ao anatsika ao, fa ho fenoina ny fahafenoan'Andriamanitra sika. Jesosy Kristy no hitoetra sy ho velo anatsika amin'ny fomba ahoana? Amin'ny alalan'ny fanahy masina. Zay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Natao haneho ny toetran'i Jesosy isika ny kristiana, ny olona rehetra mihitsy ary moa zany. Ary zay no mbola ahavelomantsika ankehitriny. Ndao hoentsika mivavaka zany mba ho fanandramantsika amin'ity andro anio ity. Mivavakantsika. Raina sy ny an-danitra ampio zahay amin'ity andro anio ity mba hana ny zaho anatinay ao, ka mba ho fenoina ny fahafenoan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina, ka ny fiainanay rehetra dia haneho an Jesosy Kristy. Amin'ny anaranao no hagnononana izany vavaka izany Jesosy. Amen.